Azantsika hatrany amin'iny fa efa misokatra ihany keo amin'izao fotoana izao ny fisoratana anarany eo anivon'ny akamila amin'ity taona ity. Zava-baovao hatrany moa no arosony mpikarakara izay akamila izay ho an'ireo izay maniry ny andray anjara ao anatin'ny fifaninanana isany amin'izany ohatra ny fandraisana ireo mpianatra mpitsabo eo ihany koa ny fandraisana ireo zazavavy. Efa misokatra ny fisoratana anarana makasika ny fandraisana ny antoto taratasy hidirana ho mpianatra manambolonahitra eo anivon'ny akamila amin'ity taona ity. 7 mianaday ireo andrafitra ny indray mihera fa 7 ka hisokatra amin'ny vehivavy ihany koa ny fifaninanana. Ankoatr'io hisy ihany koa ny fandraisana mpianatra mpitsabo miaramila 9 mianadahavy ho an'ny taona 7, 4, 5 ary 9. Zany dia efa nisokatra tamin'ny faraiky ambin'ny folon'ny volana jona teo raha ny fidirana ny ao amin'ny andiany 7 amin'ny akademia miaramila ary mifarana amin'ny faraiky ambin'ny folon'ny volana septambra. Ny fanadinana moa dia manomboka amin'ny 22 septambra eto Antananarivo sy amin'ireo reny faritany. Ho an'ny amin'ity taona ity koa zany mampiavaka azy dia misy ny fandraisana an'ireo mpianatra ao amin'ny médecine zany 3e année, 4e année, 5e année ary 6e année. Io indray moa zany dia nanomboka ny voalohan'ny volana jolay teo ny fandraisana ny antoto taratasy ao an'ireo izay hirotsaka ary mifarana amin'ny voalohan'ny volana oktobra ary ny fanadinana moa dia ny voalohany ao amin'ny 7 volana novambra. Ny ataoko angamba ny zava-dehibe angamba no nraisinay raha ny endritsika teo izay fanazavana nataon'ny tale général Bianco sy nataon'ny tale général ny asam-panjakana sy ny asa dia ny hoe principe na raha atao amin'ny teny frantsay dia hoe ny méritocratie no raisina. Ka dia izay ihany zany no principe ampiarina amin'ity taona ity izay efa nataonay moa teo aloha ary mbola mamafisina ny amin'ity dia ny méritocratie ihany no ampiasainay. Firenena 3 ihany koa no fantatra fa nandefa fangatahana andefa mpianatra ety Madagasikara. Ny vahiny moa zany dia iny zany dia close miaraka amin'ny Union africaine io. Raha ny amin'izao fotoana izao zany raha ny fangatahana efa tonga aminay zany dia firenena 3 no efa nandefa ny ataontsika angamba hoe ny fangatahana zany izay efa nekeny ny ministeran'ny fiarovam-pirenena dia Niger, Togo, Comore izay no efa ataontsika angamba hoe efa nandefa nangataka zany ny andefa mpianatra eto Madagasikara. Mandray farmasiana 3 sy pilote 3 ihany koa ny akamila ho an'ireo efa manana mari-paizana mifandraika amin'izany.